vahoaka ipetraka isika riavana malala rehetra ao amin'ny tompo tompomonda aminareo hatrany fahasoavana ho aminareo fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompo ilay Andriamanitra ilay tompo ilay tia amintsika tian'io ty la 10 aogositra fotoana ifanomezan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara aty amin'ny synodam-paritany vavadin'ny filazantsara anatanterahana ny tsenabe Haonafi izay tanterahany FJKM ary miaraba antsika rehetra izay tafanona sy tafavory eto eny fanady sy mifanary taveto aza fa ny sasany koa moa dia efa sahady karakara sy mandamina mivezivezy anatin'ny stand isan-karazany ihany kanefa dia miompo ampanantsika amin'izao fampovavahany izao ary hiaino ny tenin'Andriamanitra manonona ny fiadanan'i Kristy ho amintsika tsiraray avy amin'ny lafivalo tonga miarana vavaketo tsenabe Haonafi andiany fahatelo ty riavana ary miafatry ny tenin'Andriamanitra zay fampizarantsika dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio raha sitrakareo indrindra dia sokafo ny baibolinareo ao amin'ny Matio toko faha 5 andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo Matio toko faha 5 andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo milohany anazavako an'io filazantsara amin'ny Matio io nefa dia hitenikely ihany andray makany amin'ny hoe nofinalantsika amin'ity androany ity FJKM kosa dia nimbolatsika tamin'ny alalan'ny famakina azy tao amin'ny mpitsara toko faha 12 andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 1 telopolo zay misy fa misy somary fandiso kely lasa 22-23 lasa 22-31 misy zany fa raha hitantsika ao anatin'io Samson miresahana ao anatiny ao zay antsika kristianina loatra zany tantara zany sekole lahady raha tsy diso ny fitadianay nanao an'izany tantarany Samson zany tao amin'ny soratra masina fa iny mofina androany vakiny fa zay fanandrify kosa amin'ity tsenabe Haonafi ity dia noraisitsika amin'ny Matio toko faha 10 andininy fahaefatra ambin'ny fahatelopolo misy zavatra roa farafakeliny azontsika angalana afatry sy ny tenin'Andriamanitra ataoko indray mijery ny amin'ny hoe inona moa ny zava-misy contexte zany raha izay milazako azy amin'ny teny frantsay ny zava-misy dia tsotra i Jesosy Kristy miatrika olona maro mazava ho azy teo koa mpianany dia manao fanoharany Jesosy raha eny ampianatanantsika amin'ny baiboly raha tena baiboly zany fa ny elektronika moa tsy tena haiko tsara ny amina telefona misy soramandry ve ny baiboly sa tsy misy fa ny ato anaty baiboly taratasy tena boky misy soramandry foana eo dia raha vao manomboka amin'ny andiny toko faha 20 ery amin'ny andininy voalohany sika dia mahita hoe fanoharana nataon'i Jesosy ary efa fanjakany lanitra le fanoharana ny teneniny andininy voalohany fa ery amin'ny 20 manamafy ndray mandeha fanoharana ny amin'ny talenta sy ny fanjakany lanitra dia zay moa ny andininy vakizy hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny olona zay efa andeha ho any an-tany hevitra dia izy jereo fa fanoharana zany io i Jesosy zany manao fanoharana manao fampianarana zafady amin'ny alalan'ny fanoharana ary resaka talenta le andininy voalohany hafa fa ny andininy fahetra amin'io talenta ny eto dia ikisaka kotsika amin'ny atao hoe fijery calviniste amin'ny tokoteny ity zany ahoana moa fomba fijery approche calviniste momba n'izany resaka hoe talenta fanomezam-pahasoavana ny vola koa aza ao anatin'izany oharin'i Jesosy amin'ny fanjakany lanitra eto zany ny fampananam-bola raha mpifanakaikeziko ny fijery calviniste sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'reto olona nanaovan'ny fanoharany reto fanjakany lanitra ka misy karazany telo misy mpanoratra zay tena matanjaka be resaka retorika Paul Ricoeur ny anarany io Paul Ricoeur rehefa misy maro be ny fomba miteneny hoe betsaka ozy ny fomba ahafahana mitrandraka misy soatra masina io fa anisan'izay tena mora nyraisana hafatra io Paul Ricoeur dia ny fahaizanao mijery hoe iza ny mpandray anjara ao anatin'ilay soratra masina raisina ka raha izay no angatsika izay fomba fitrandraka izay dia ny tompony miteny fa misy karazan'olona telo samihafa resahan'i Jesosy eto raha le mpandray anjara zany ny anankiray voalohany dia olona hafa mihitsy izay nomena talenta 5 ny anankiray faharoa dia olona hafa koa nomena talenta 2 fa ny olona anankiray fahatelo dia olona hafa nomena talenta 1 ka ny fomba hijerentsika azy dia zao inona avy ny fisainana
tao anatin'ireo olona tenen'i Jesosy. Zany hoe ataontsika somary misisaka kely zany hoe ny approche calviniste fa ny fijery ataontsika hoe psycholojika hoe inona ny sain'le olona rehefa nomena talenta izy, inona mba atao andohany rehefa nomena zavatra izy. Nomeny ny tompony zavatra, nomeny zay mantsy le andiny efatra amby folo hoe ndeha ho anatany efitra ny tompo anankiray izay manana fananana be dia nanome azy talenta sy fananana, dia ahoana mba atao an-tsainy ilay olona nomena fananana. Ny anankiroa voalohany dia nitovy, fa ny anankiray faharoa samy hafa. Ny anankiray dia zao, le nomena talenta 5 dia jereo ngena andininy fa 11 zao mivolaza eo andininy 11 vakiko amin'ny ara-tompo. Ary tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka natao mivarotra zany ary nahazo tombo ny talenta 5 koa izy. Tsotra be zany tsy iray an-takarina lavitra. Rehefa nomena zavatra izy zany, mety ho vola io mety rehefa talenta zany, tsy anazava hoe inona le atao hoe talenta fa vola moa zany anazy amin'ny atrapo. Rehefa nomena zany izy dia nandeha niasa, nandeha nitady, nandeha nampitombo azy. Tsotra be zay. Ny anankiray faharoa tena mbola tsotra be ohatry zay koa, dia 0:7 tena tonga dia io ambany fotsiny vakitsika ny toy ny teny. Ary toy izany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa ho tombony. Rehefa iza tena ho tahako ny ila be mihitsy ny mpahay malagasy fa tsotra. Nandeha koa izy dia nampitombo talenta roa azo dia nahazo tombony roa izy. Zay zany le fisaina dia hoe niezaka hatrany arak'izay nomeny ny tompony azy. Ny tao andohany zany dia tsotra, nomena talenta roa, nomena talenta 5 ahoana nataoko ampitomboana ity talenta ity. Raha iso sara tsaina hoe talenta ny teny grika miasa eto fa ataoko amin'ny teny tsotra hoe vola, fanomezam-pahasoavana, harena, fananana, fahaizana, fahalalana sy zay rehetra. Zany rehetra zany hoe talenta zany. Zay zany le karazan'olona ray voalohany dia nomena talenta 5 sy talenta 2. Fa hiditra amin'ny faharosady ilay namena talenta ray kosa ny karazan'olona faharoa. Raha mpandray tsara tenen'i Jesosy, io le nomena talenta ray io vakitsika io nandiny 9:20 ary io tena isan'ny constitution nandiny 9:20. Fa ilay nandray ny talenta ray kosa dia lasa niady tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Nandevona talenta zany ary tsy mba ny saina zay ampitombo azy. Tsy ny saina zay ahoana ny ahafahako mampivoatra sy mampitombo ity talenta ity. Zay ny anankiray. Fa ny anankiray faharoa zay tena mampieritreritra. Ity tena mampieritreritra, ino mbola eo ihany. Fa le andininy 420. Jereo na 420 mampieritreritra. Zao le izy. Vakitsika, ahoana ao? Fa noho nanatona kosa le nandray ny talenta ray dia laza hoe, zany hoe laza tamin'ny tompony ahoana ozy? Tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Tena tsotra be ataoko amin'ny fihezan-teny malagasy mazava, manome tsiny ny tompo. Tsotra be zany tena zay mihitsy, manome tsiny ny tompo. Ianao dia ohatran'izao tompo, ianao dia ohatran'izao tompo. Inona ny antony? Vokatra ilay fahasanafan'le nomena azy. Raha mijery psychologie somary lalindalina tsika mitrandraka dia zao, ohatran'ny manao hoe eny sasany ve ataonao 5 dana any reny ngamba ny tianao kokoa dia any ianao mitady vokatra. Ny sasany nataonao 2 any ianao mitady, fa ny anahy ray fotsiny, fa maninona ny any ray fotsiny dia nalevoko fa tsy hitako. Zany hoe tena manome tsiny ny tompo. Ary zany ny fahalemena ndraindraiky avana le fanomezan-tsiny ny tompo. Ary eto amin'ity tsena be ao nafity zany zao anazava tsotra sady mazava. Eto zany zao misy karazana talenta eto misy finanakanina eto, dia misy fitsabona eto, misy resaka kirakira taratasy soratra eto, misy resaka fianarana eto, misy resaka fitantanana eto. Tsy fantako zany na inavy ny ato anatin'ity tsena be anao fity. Nareo no nietrehitra hoe neniza le talenta 5 zany hoe sady en quantité no en qualité neniza le talenta 2, neniza le talenta ray. Fatandremo sao dia misy manana fisaina le talenta 4 zany talenta ray. Inay moa ty dia tsisy afa tsy mokariny etoko. Ny sasany ve zany entreprise ngeza be ray manontolo mihitsy io, ny enireny zany le talenta 5. Tsy izay zany le fisainana resaka psychologie hoe ny fisaina zany dia zao manao hoe zay nomeny tompo anao
dia ahoana ny tokony izy dia mampoy an'Andriamanitra ary ataovy zay ampitombonazy ka tsy ohatry le teo hoe tonga teo amin'ny namena talenta raiky ianao tombo tena zao io tsy nahana tsy ilana azy lana makany am'izao anao fa tsy aty amiko aty nakelina be talenta amin'ny ainao izay le tsy tokony ambaritomboka ary zany ry havana amin'ity fiainan'ny fiangonana dia zany korintiana tao zarazara samihafa fa fanomezam-pahasoavana samy mahafantatra ny talenta sy fanomezam-pahasoavana amin'ny azy fa samy ampitao zany kosytsika raha izay fa ny tena mampiavaka ny tsena be amafity tia mitapafanao sady ampisainantsika amin'ity toroteny atao anatin'izao tsena be amafy zao dia zao mampiavaka ny tsena be ao nafy dia tsy anatoko tam-piangonana ity no atao mazava be zany tsy atokotanina fiangonana ity fa eto amin'ny lapan'ny tanàna eto amin'ny commune ny fisokafany ho an'ny fiarahamonina ny mampiavaka azy mahazatra atsika masy matetika zao eo tokotany malalaky ny FJKM zao eo tokotany fiangonana ny FJKM zao dia ao anaty fiangonana ihany dia ho tamin'ny tonia vokomanga tamin'ny fotoanandro dia ozy zalahy mazana hoe pastera zay dia mahavoanareo vokomanga dia manino fa moko voko samy mango nareo dinona ho any tena atongava efa nareo samy tsy misotro ihany mifampahery anatin'ny trano fiangonana oza diso ianao efa misokatra ao ivelany fiangonana ny vokomanga ity atserovako amin'ny vokomanga zay fa eto zany dia miteny amin'izao fotsiny manao hoe raha eto amin'leon'ny lapan'ny tanàna zany zao tsena be ao nafy zao ny fisokafany amin'ny fiarahamonina ny mahazava-dehibe azy fa tsy mikiatolo ao anaty rindrina efatra ny fiangonana ary fampitomboana talenta ho an'ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy ary zany tiavana zany mova noka teo dia niteny hoe amin'ny approche calviniste zany mampiavaka amin'ny Jean Calvin raha mijery ny tanàna ny Genève tsika somary mpanana tombony mantsy mba nandalo elaela tany dia mahita an'izany mampiavaka amin'ny tanàna ny Genève raha mijery tantaritsika fa tsy zay koa nataoko tonteny dia zao ihany ny amin'ny alalan'ny fahafantarana hoe ny fiangonana miasa mampitombo talentany ho amin'ny fandrosoany fiarahamonina sy ny firenena dia ny tantara zany dia resaka tanana mangamanga tamin'ny alalan'ny asa tanana fampitomboana ny talenta sy ny famantaranandro jereo ny tantaran'ny Genève tamin'ny Suisse zay misy dia jango fa io tsy resaka hoe asa tanana fa tena fiangonana mihitsy nanomboka izany asa zany ivelatra ho amin'ny fiarahamonina ampandroso ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo sy ny maizy azy ny firenena mihitsy zay le mampiavaka amin'ny fiangonana amin'ny fomba fisaina calviniste dia zay eto zao tsika eto amin'ny fiarahamonina fa tsy atoko tam-piangonana ary zay na calviniste ny protestanta FJKM mba misy atsika hoe inona moa ny ahafahantsika misokatra ivelan'ny fiarahamonina misy atsika ka mampandroso ny manontolo ary eto zany zao resaka hoe fanomezam-pahasoavana misy talentsika misy boky anankiray zay misy mpanoratra matanjaka be teneny fotsiny le anarana i André Bellier ny anankiray i Léopold Chameur ny anankiray raha ho an'izay mba afaka manana accès amin'izany zany dia mba avakio zany 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 tena mpanoratra tena économiste matanjaka indrindra amin'ny taonarivo misy atsika ary tena maranitra amin'ny resaka fomba fisainana calviniste sy ny fijery calviniste le André Bellier zao Léopold Chameur moa fitantarana tena manavana azy i André Bellier zao nomoratra boky misy André Bellier mitondra lohateny hoe la pensée économique de Jean Calvin miainga ao amin'ny fiangonana mivoaka ho amin'ny fiarahamonina la pensée économique de Jean Calvin dia ao amin'ny page 350 dimampolo sy telonjato io André Bellier io resaka hoe la pensée économique de Jean Calvin dia le texte mihitsy mivakiko amintsika dia ahatsiarovantsika hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny Matthieu 25 zay pekopatsika androany zao noteneny ao la pensée économique de Jean Calvin paraît s'articuler sur deux termes la consommation et la production c'est filazany André Bellier azy la pensée économique de Jean Calvin zany hoe mihodina amin'ny teny anankiroa izy ny fomba fisainany Jean Calvin raha vao miresaka sika fiainana fiangonana ny teny voalohany consommation ny teny faharoa inona indray teo production ny mahavony olona zany dia teny ray ihany ny azy consommation ihany ary zany ndraindray ny fisainana fiangonana io tsy manina tsy mamokatra fa omeny tombo foana zay zany tena tsy calviniste zay calviniste zany dia hoe mihinana ny consommer mampiasa fa ny tena anankiray dia ahoana fa mamokatra koa en contrepartie mba isiny ny ampiasaina indray ao arina ny fihinanako ary zany nafan'izao fampamokarana ao anatin'ny TDMVFF moa zany hoe départementan'ny fampamokarana sy mivola sy ny mpiasa mamokatra tena calviniste tsisy fandarona zany fisainany zany deux termes consommation production
ary zao koa ny tena mbola mampieritreritra amin'ny André Belera mamiteny izy hoe pensée économique de Jean Calvin dia hoy izy mamokatra tao inona azy eo ndretsika mamokatra tao inona mamokatra angorona arena mamokatra itombo arena mamokatra iondam-bola sa mamokatra hanompo vola ary zany manahirina fisainan'ny fiangonana izay misitsika ankehitriny foronana telo ny irona fiangonana amin'izao vanim-potoana antsika zao a dia misy natsoina hoe fiangonana tsy mieritreritra fa tsy ny eto an-tany zany hoe mivoy matanjaka itreratra hoe théologie de la prospérité tadiavo ny vola tadiavo ny arety zany tsy zarana miresaka izy efa troisième plan na quatrième plan zany hoe fanjakan'andriamanitra zany zay ny karazana anankiray voalohany fa ny karazana anankiray faharoa ilay fiangonana misy antsika arety dia zao ndray tsisy hidirany vola sareny zany io tsisy ilana voly zany dia voly zany dia voly zany asa zany dia voly zany areny zany zay koa nefa ny tena tsy calviniste zay le fironana faharoa fa ny fironana fahatelo dia le misy atsika calviniste dia zao tena miasa ary tena mitrandraka ny azo sonato atany ho amin'ny fampandrosoana ara-bola sy amin'ny fitadiavam-bola sy ny arena ho amin'ny fahatsarany ny fiainany zao tontolo zao sy ny zanak'olombelona fa tena miazakazaka ihany koa manenjika ahatratry ny ohatry ny fona amin'ny finoana sy ny fanjakan'andriamanitra ny fandovana fanjakan'andriamanitra zany hoe sady tsy le voalohany tsy le faharoa fa izy ho mitambatra zay le misy atsika ary zay zany le mamaly le fanontaniana teo hoe fa mihinana zay le consommation izy Jean Calvin dia anankiray hoe mamokatra atao inona hitady tombony ve enta mampandroso fa izao tsy tia tena ao anatin'le izy fa misokatra ho amin'ny fiarahamonina tsy mitady ho an'ny tena ny hambotry ny hafa fa ahoana ny ampandrosoana ny fiangonana zay misy ampandrosoana ny fiarahamonina zay misy nametrahantompo atsika ampandrosoana ny mpiarahamonina zay nameny tompo hiara-belona amitsika zany natao hoe calviniste rehefa manao ezaka fihinanana ny ray sy fampamokarany anankiray ao amin'ny bokin'ileo André Belera ihany la pensée économique de Jean Calvin dia misy manafangarona sy olona hoe ka nareo fiangonana protestant ndraiky zany a mitady vola dia anankona vola samy hafa misy hoe fisainana mercantile sy ny fisainana calviniste ho anareo zay maha économie dia mahazo an'izany hoe mercantile tsy isy hafa sy ny anangona ho an'ny tena ny arzambotry ny hafa mba ho ahy tsy izay le calviniste fa miasa mampitombo zay eo an-tanana ahafahana manasoa ny hafa ny André Belera am'le la pensée économique de Jean Calvin ihany dia mipetsy faraka amin'ny dimampolo sy telonjato tsy hovaiko le teny fa sao dia miova fa le teny frantsay ihany misy ho vakiako zao ny teniny ao hoy izy page 351 toute richesse matérielle est confiée non afin que le bénéficiaire en profite seul mais afin qu'il la serve au bien d'autrui mazava be zany texte zany zany hoe mitsandraka sy miezaka ianao ampandroso fa en profite seul ahoana moa zany fa tsy ho anao zay mahampandroso eny da dia tena am'le arena sy vola ianao fa ahoana moa afin qu'il la serve au bien d'autrui mba hahafahanao mizara sy manompo ny hafa ary mampandroso ny hafa ao anatin'izany zany misy kely iainany fiangonana eto zao tsika androany tsena be ao nafi fiangonana mikarakara azy mazava ho azy fa eto ny tsy hoe ho an'ny fiangonana dia kato matirindrevatry ny fiangonana zay fandrosoana rabola sy ara-materialy hitatsika eto e fanaovana asa sy ny fanasoavana amin'ny fiarahamonina sy ho amin'ny firenena ho amin'ny mpiarahamonina sy ny mpiarabelona napetraka ny tompo manodidina ny fiangonana sy miaramila ary zany kely avany mahatonga atsika hoe zay tsara le matitoko fa 10 teo iverina amin'iny mamarana azy le matitoko fa 10 teo mampitombo talenta mampitombo fanomezam-pahasoavana miezaka mandraka rivatrany fa tsy mandevy talenta inona ny tanjona amin'le fisaina calviniste ny tanjona dia tsotra le mihinana fa mahay mamokatra ary mamokatra ao amin'ny fanasoavana ny asa isokafanao amin'ny fiarahamonina ananana toe-tsaina manasoa ny hafa satria zany maha-protestanta rehefa amin'ny calviniste atsika efitsika ho an'andriamanitra voninahitra ho atsika rehetra ny fahasoavana ny fanamasy itaridalina atsika anazany fisaina ny fiangonana misokatra ao amin'ny fiarahamonina zany amin'ny alalan'izao fanokafana mitsena be ao nafi andiany fahatelo zao mirandro soa atsika rehetra fiadana tompo anamatra ny severalivoaloana olo ny voafoy